Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ahoana ny fomba hiatrehana ny ho avy tsy fantatra sy mampanahy. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Vidéo faharoa ity ataoko ity toy ny vidéo izay nataoko tamin'ny voalohany. Raha mbola tsy hitanao ilay vidéo voalohany dia jereo voaloha izay vidéo izay. Araka ny fanambarako dia fampiofanana izay nataoko niaraka tamina tanora maromaro nanao fisindana ity zaraiko amintsika ity. Raha tsy ahivina kely fotsiny ny tapany voalohany tamin'izay fampiofanana izay lany amin'ny vidéo voalohany zany dia ny hoe tsy afaka ny ahita fitsaharana ianao hiatrika ny hoavinao raha tsy Andriamanitra mihitsy no mandeha eo anoloanao. Ary zany ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta izy nambarany tamin'ny Mosesy marimarina zany any amin'ny Exodosy 7:7 manao hoe ny tavako izy no andeha eo anoloanao dia ahita fitsaharana ianao. Dia tena zava-dehibe mihitsy izay hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra izay zany miatrika ny hoavy ka nahatonga ny mpanao salamo ilaza manao hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova satria eo ankavanako izy dia tsy angozogozo aho. Zay zany. Ary zany mahatonga ny irantsika hoe izay ombanao afatahotra tsy mety kivina mamoy fo. Fa tsy hoe izay ihany nefa ary havana. Tsy hoe apetraka ao Andriamanitra hoe ho anoloanao hitari-dalana anao dia izay fotsiny dia vita ny resaka dia milamina ny hoavy rehetra. Fa tena mbola misy zavatra betsaka ihany koa izay takiana. Ary anisan'izany izao zany hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra zany dia ny resaka fankatoavana. Zay aloha zao ny anankiray satria Andriamanitra zany no apetraka ao mpitari-dalana. Dia ahoana moa ny atongavanao amin'ny tanjona anankiray raha ohatra ka tsy hanaraka izay lazainao mpitari-dalana io ianao, raha tsy hain'ny fitariana io ianao. Heverony ao anatina efitrano ngezabe anankiray dia asehonao fotsiny hoe ry misy tanjona, ry ananindry. Nefa misy sakatsakana be dia be ao anatin'io efitrano io. Tapenana ny masonao satria tsy ho fantatrao manko ilay ho avy. Dia tapenana ny masonao zany andeha hanatratra tanjona ianao. Mazava ho azy fa matahotra ianao satria mety ho voafingana ianao. Sahirana be mihitsy ianao mandeha amin'ilay efitrano anatratra ny tanjona io satria tsy sahirana ianao. Mety misy olona ihany hiteny tsy niteny ireo makavy kely, manakavanana kely, mandroso kely sy ny toy izany fa na izany aza sahirana ianao fa mety ho tafotoana ianao, mety ho lavo ianao vao tonga eny amin'ny tanjona iny. Fa andramony hoe averenao amin'ilay toerana voalohany angana ihany ianao fa asivo olona mitarika kosa hitari-dalana sy fampitatana anao eo anoloana. Fa vetivety kely ianao dia tonga eny. Ary zay mihitsy ilay miaraka amin'Andriamanitra zay. Andriamanitra no mpitari-dalana, Andriamanitra no eo aloha. Ka rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mila miaino an'Andriamanitra, mila mankatoa an'Andriamanitra. Zay aloha zany voalohany koa zay tsy maintsy apetraka fa tsy afaka ny hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova dia tsy angozozo dia zay fotsiny. Nefa ataonao anatrehanao fotsiny izy fa ianao tsy hanao ninina akory, tsy haino azy akory, tsy hankatoa izay lazainy akory dia tsy mitovy zany, tsy mety zany. Fa tsy maintsy apetraka ao anoloanao izy dia mandeha amin'ny fankatoavana ianao. Ary io fanahy fankatoavana io ravana zava-dehibe io. Tsy ampy ny hoe raisiko Jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiainako. Nefa tsy hanaiky ny fitarihan'i Jesosy fa zay mandeha araka ny tarihan'ny fanahy masina no zanak'Andriamanitra. Dia ilay fanahin'Andriamanitra zany no mitoetra ao anatsika, no mitarika antsika. Milaza hoe mijanona eto indray aloha, mandeha kely indray aloha, ity indray ny tokony atao, izao indray ny tokony atao, ery indray ny tokony aleha sy ny toy izany. Dia tena manaiky ho tarihan'i Jesosy tsika. Dia tena mifampiraharaha sy mifampiresaka aminy foana amin'ny hoe ahoana ny atao, makaiza indray tsika zao, tarito amin'ny lalanao sy ny toy izany. Zay anisan'ny zavatra anankiray aloha zay eo amin'io fiarahana mandeha amin'Andriamanitra io. Ny zavatra faharoa koa izay zava-dehibe amin'izany hoe fiarahana mandeha amin'Andriamanitra zany dia tsy inona fa ny fiainam-pamasinana. Andriamanitra ry havana dia tena Andriamanitra masina. Tena Andriamanitra masina io Andriamanitra io. Ary zany natezitra tamin'ny zanak'Israely satria ny tantaran'ny zanak'Israely moa nentina nanazavana ny fampianarana tamin'izany. Dia ny hoe nanao mbalankely volamena zareo, nanompo sampy zareo, natezitra an'Andriamanitra zany tsy miaraka mandeha aminareo raha hanompo sampy ianareo izy. Tsy afaka miaraka mandeha aminareo raha manompo sampy ianareo. Dia tena zay mihitsiny. Rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra tsy hoe za na hiaraka andeha amin'Andriamanitra dia manompoka androany izy nataoko mpitari-dalana nefa ao anatintsika ao mbola sakelehantsika ihany ilay fanompoan-tsampy sy ilay zavatra kely tokonaina sy inona ho Andriamanitra sy mpamonjy sy mpanavitra. Dia tahaka ny hoe Andriamanitra eto anoloana fa aty ambadibadika aty koa mbola misy zavatra kely be dia be ihany mbola ho entina. Tsy mety koa zany.
fa tena hoe rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra dia manana mihitsy an'izay hoe vonona zany handeha amin'ny fahamasinana koa satria masina ilay Andriamanitra izay miara-mandeha amiko. Masina ilay Andriamanitra izay miara-mandeha amiko. Ary io indraindray no olana satria te hiaraka handeha amin'Andriamanitra ny olana nefa te hiaraka handeha amin'ny fahotana koa izy. Zavatra tsy miaraka anie zany dravany. Tian'Andriamanitra ho diovina sy ho sasantsika rehefa miara-mandeha aminy satria masina ozy izy na verimberiny tamin'ny Israely zany aoka ho masina koa ianareo. Aoka ho masina koa ianareo. Tsy ny Israely ihany fa na isika koa raha mbola antefany zany. Be dia be manko no mitonona ny tenan'io kristianina fa tsy mandeha amin'ny fiainam-pahamasinana nefa mihevitra ny tenany hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra. Tempolo ny fanahy masina anie tsika. Ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra ilay fanahy masina. Ny dikan'izay mila miaina amin'ny fahamasinantsika, mandeha amin'ny fahamasinantsika. Tsy hoe manamasy tena fa mandeha amin'ny fahamasinana. Jesosy Kristy manamasina antsika tamin'ny rany. Fa ilay fanamasinana izay azontsika mila iainana sy andehanana fa tsy hoe no diovin'ny Kristy, no hamasin'ny Kristy nefa rehefa avy eo andeha mampivady an'izany fahamasinana izany amin'ny karazana falotoana samihafa ihany. Dia tsy mety mihitsy izany hoe manompo sampy nefa Andriamanitra no mitarika eo anoloana zany. Fa rehefa Andriamanitra no mitarika eo anoloana ariana daholo ny zavatra rehetrarehetra izay verina hoe Andriamanitra tokinaina sy ianteherana. Zavatra fahatelo farany fareo aloha farafahakeliny dia ny anankiray koa dia ny hoe rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra dia tena mila miasa. Dia rehefa tsara ravana anatin'ny soratra masonao fa ohatra fotsiny zao tantara anankiray izay niraisina tamin'izany tantaran'i Josoa any amin'ny Josoa 10 rehefa nomen'Andriamanitra toky izy ny amin'ny andreseny andreo le mpanjaka anankidimy izay nitsangana nohatra azy rehefa niditra kelikely tao amin'ny tany Kanana ry zareo dia nambaran'Andriamanitra hoe atolotra eo an-tananao zany. Tsisy aresanao reo na anankiray araozy izy. Dia tsoa Josoa hoe amen, aleloia, tsy izay fotsiny fa tena niasa izy. Netiny daholo ny miaramila ny rehetrarehetra. Netiny na dia efa nahazo teny fikasana ary izy fa ombanareo hampandresy anareo netiny daholo ny miaramila mpiady ny rehetrarehetra ary nampiasa tetikady izy. Fa tamin'iny alina iny dia nanao rotsak'alina izy dia nanao surprise tamin'ireo fahavalondreo izy dia izay no nahandreseny andreo. Dia Andriamanitra koa nefa tao anatin'izany niara-niady tamin'ny zareo koa. Nanampy an'zareo koa Andriamanitra ka izay tsy matin'ny sabatra dia matin'ny avandra. Fa keo izy nitantarany amin'ny Josoa 10 zany dia ambarany tenin'Andriamanitra hoe ny matin'ny avandra ozy izy zany hoe ny matin'Andriamanitra tamin'ireo fahavalo dia be lavitra noho ny matin'ny sabatra. Zany hoe tena mila miasa mafy, mampiasa tetikady, mampiasa stratégie maro mihitsy rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra fa tsy hoe vitan'ny amenina sy ny aleloia fotsiny fiainana. Finoana iny fa raha vao tsy arahanao asy ny amenina sy aleloia anao iny dia zava-pony iny. Ka rehefa misafidy anao hiara-mandeha amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mampiakatra ny tanan'akanjonao koa ianao ny dikan'izay fa hiasa mafy ianao satria hoentin'Andriamanitra mitoerana mafy sy toy izany tsika ho ampianariny hiady mihitsy azy, ampianariny amina zavatra samihafa, hoentina amina toe-javatra samihafa izay tena ho sarotra. Kanefa ny Dios manao hoe zaho efa naharesy an'izao tontolo izao fa aza matahotra ozy izy. Dia eo anatrehan'izay zany tsika sady miara-mandeha aminy, mialoka aminy, miantehitra aminy, mahazo hery avy ao aminy fa koa manatanteraka izay rehetra anjarantsika isika amin'ny ezaka rehetrarehetra izay tokony ataontsika fa tsy hoe mamela an'Andriamanitra hiasa rery fotsiny. Ny olona mivavaka dia tena miasa mafy fa tsy hoe rehefa mivavaka dia tsy manao na inona na inona intsony. Raha marary dia sady mivavaka no atao koa izay fomba rehetrarehetra azo atao, mandeha ny dokotera sy ny toy izany. Dokotera tena hoe nianatra fa tsy zeratra mitonona ny tenany dokotera koa dia andehanana daholo satria be dia be ny fanahy mamitaka efa miparitaka amin'izao fotoana izao. Ka sady mivavaka ianao no mitady fitsaboana medikaly ara-dalàna. Dia tahaka izany koa ny mpianatra sady mivavaka ianao mahatsapa ianao miara-mandeha amin'Andriamanitra fa ao anatin'izany koa no miasa mafy ianao, mianatra mafy ianao, manao izay azonao atao ianao. Dia tahaka izany koa ny mpiasa mihary tora ianao, manao izay rehetra azonao atao ianao satria miaraka amin'Andriamanitra ianao. Ary zany natao hoe finoana arahana azy. Izay ilay finoana azo antoka fa aharitra sy ho velona ry havana. Ka ireo aloha ny farafahakeliny tsara ho fatantsika zany hoe olona miara-mandeha amin'Andriamanitra zany. Miara-mandeha amin'Andriamanitra ianao dia iza hoe mandehana mifankatoavana. Fa tsy ho lasa lavitra ny olona raha ohatra miara-mandeha amin'Andriamanitra izy nefa ny ataony ihany ny ataony sy izay tiany ihany ny ataony fa tsy miaino an'Andriamanitra izy. Menoa ny teniny. Ao ny hainao hoe inona ny tian'Andriamanitra ataoko sy izorako indray, inona indray ny tiany alako sy tiany iovako.
dia manana n'izay fanahany fankatoavan'izay satria izay le fiainana miara-mandeha amin'andriamanitra. Ny faharoa dia ny fahamasinana. Andriamanitra ravana dia masina ary takiny mandry tsy mbola miova ny fahamasinan'Andriamanitra. Fa isika koa mila miaina sy mandeha amin'izay fahamasinana satria hamasinan'Andriamanitra isika. Aza mitoetra ao anatin'ny ota izany, miteza mandrakariva ibebaka ny amin'izay fahotana vitantsika, fa aza manaiky hitoetra ao anatin'ny ota izany. Ary ny farany toy izany hoe rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra ianao dia miasa mafy, miasa tsara satria Andriamanitra dia Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Ianao koa zany rehefa miaraka aminy mila zavatra kalitao, mila zavatra tsara ny fiarahana amin'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany ny farafahakeliny ka mahireza ary havana tsara miaraka amin'ny tompo. Ary rehefa vitantsika daholo zany dia hitantsika hoe zay le tena fiainana sy fiadanana ao amin'Andriamanitra marina. Dia ny tompo no angatao hery satria raha hitady an'izany hoe fankatoavana sy tsy ho vita amin'ny herin'ny tenany izany, fa izy le miara-mandeha amintsika mihitsy ny omeo hery ary Jesosy, omeo hery omeo an'ilay fanahy fankatoavana, omeo an'ilay fanahy fahavononana andeha amin'ny fahamasinana, omeo an'ilay fanahy izay tsy malaina fa hiasa mafy sy ezaka hanatratra ny tanjona izay apetraka eo anoloana. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.